Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaiko, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefandefy tsy mba amin'ny fofeny fifaliana no iara-bako indray tsika menakavy manaraka ny fandarana amin'izao fotoana mahafinaritra izao. Anatin'ity fandarana ity izay andraisantsika lesona, fampianarana, fampaherezana ary taridalana. Misy lohahevitra nisan'ny namangin'ny tompo foana le hoe lohahevitra ngeza be ary hitako mahasoa atsika dia le hoe maninona ny Kristiana no Resy Ara-Bola. Kristiana Resy Ara-Bola fa maninona, inona le antony? Efa naverimberiko ombenombeno fa raha miresaka n'ity lohahevitra ity dia tsy miresaka akory ny hoe fitiavam-bola, tsy miresaka ihany koa ny hoe atonganao variana amin'ny zavatry ny tany, fa ny zavatra tokony ho takatsika kosa nefa dia izao, tena ho any an-danitra tsika, andova ny fiainana mandrakizay tsika, andova ny lanitra isika. Ary ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany dia miady. Any an-danitra tsisy ady intsony, any an-danitra tsisy an'izany kombaza intsony, any an-danitra olona efa mpandresy ny tonga any. Ny olona tonga any an-danitra olona efa mandray kopy, efa mandray fahasoavana, efa mandray satrim-boninahitra. Zany ny olona tonga any an-danitra. Fa ny eto ambonin'ny tany tsika ny mbola miady. Eto tsika manarika ady. Ary ny ady lalovantsika eto dia tsy ady ara-panahy fotsiny, fa maro koa ny manarika ny ady ara-nofo. Reny ady ara-nofo lalovantsika reny nefa rehavana. Reny ady ara-nofo lalovantsika reny dia tadidio fa tena ady ara-panahy eo ambadika reny. Ady ara-panahy eo ambadika reny. Ny fakam-panahy, ireo zavatra maro isan-karazany mifamaofao eo amin'ny fiainatsika, na amin'ny tokantrano, na ara-pahasalamana, izay zavatra manodidididina atsika rehetrarehetra eo, dia eo ambadika ny tontolo ara-panahy reny rehetrarehetra ireny. Izay no mahatonga ana amin'ny taridalana, amin'ny an'ity fampianarana ity. Satria io problema ara-bola lalovanao io, problema ara-bola lalovanao io, io ianao resy ara-bola io, dia tsy problema vola fotsiny, tsy problema resaka vola io, fa tena ara-panahy eo ambadika io, tontolo ara-panahy eo ambadika io. Izany no mahatonga atsika rehefa manana olana ara-bola loatra ka rehefa tsy voavahanao ny vola dia lasa mandainga ianao, lasa mamitak'olona ianao amin'ny resaka vola ihany, lasa misy loka ianao amin'ny resaka vola ihany, lasa manao tsy fahamarinana ianao amin'ny resaka vola ihany, lasa manao kolokolo ianao ka manadika marina ho lasa tsirarina, ary ny tsirarina ho lasa rarina amin'ny resaka vola ihany. Rehefa tsy risinao io ady ara-bola io dia zany mahatonga anao mivaro tena, manadala vadin'olona, mahatonga anao mitsopoka amin'ny fijangajangana, mbola resa-bola ihany.
zany mahatonga na miteny aminao fa ny problème vola mahazo anao io de tsy resaka hoe raha materialy fa tena tontolo ara-panany eo ambadika izy io. Na rehefa tsy manam-bola ianao dia ny zavatra mitranga tsy miposinao fotsiny tsisy vola, tsy mipoketranao fotsiny tsisy vola, fa rehefa tsy manam-bola ianao hatrany anatin'ny atodohanao any korotana, hatrany anatin'ny fanahanao any reraka, hatrany anatin'ny fonao any reraka. Zany ange ny olana amitsika indraindray tsika me tsara velatsy misy mpanompon'Andriamanitra me tsara velatsy. Zany resaka vola zany ajanonja ny volovolo zany aty amin'ny ara-panahy fiatsaram-belatsy zany. Satria isan'andro anao mivoaka amin'ny trano de mila vola miditra amin'ny trano anao, mila vola vidy gasoil lasalasasa anao, vola mandeha bus anao, vola ny zavatra rehetrarehetra ataony am-piangonana, vola manangana trano anao, vola ady ara-panahy eo ambadika io. Fa piatsara velatsy ny olona miteny an'izany hoe ajanony any zany resaka volavolo zany ka anoro lalana anao any. Ahoana ny andresena azy, ahoana ny idiranao amin'ny fandresena, ahoana ny idiranao amin'ny fandresena. Ianao hatramin'ny farany ty fampianarana ty de ho takatra ao mihitsy, ho takatra ao mihitsy ny hoe inona le zavatra tian'Andriamanitra ho resahana aminao, inona zavatra tian'ny tompo ho resahana aminao. Andao tsika hivavaka mangataka aminao a tompo, andray miafatra sy ny teninao zay kehitriny, metenena aminay ampaheresy reto ralasina bavim-panaraka ny fandarana ary mpijera fandarana atsangaroba ny fiainanay maro aminay ny resy ary tsy manana fanatenana intsony fa mino tompo fambadiky ny teninao de izy kasika avy aminao, izy famangina avy aminao, mitenena tsy ho vovonina iain'ny mpanomponao any. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika atao amin'ny boky Malaka toko voalohany no vakitsika. Malaka toko voalohany andininy fahaenina milaza manao hoe ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo manaja ny tompony, koa raharay aho aizary zay ajako, ary raha tompo aho aiza zay tahotra, hoy Jehova tompony maro. Aminareo ry mpisorona zay manamavy ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no hanamavonay ny anaranao. Raharay aho aiza zay ajako. Otozy atsika atao amin'ny Exodosy toko 20. Exodosy toko 20 no vakitsika ary eo amin'ny andininy fahatelo, andininy faharoa no vakiko. Izao no Jehova Andriamanitra zay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Atao amin'ny Exodosiany no vakitsika. Exodosy toko 17. Andininy fahasivy. Exodosy toko 17 andininy fahasivy manao hoe dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tanànanao ary ho fampiatsarovana eo ambonin'ny andronao zany, mba ho ambavanao ny lalàn'i Jehova, fa tanàna mahery no nitondran'i Jehova anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Exodosy any toko 17. Exodosy toko 17 manao hoe eo amin'ny andininy fahatelo 12. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ho ataony ianareo anio.
fa ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Exodus 4:7-10 de ho fantatry ny Egyptiana fa izao no Jehova. Ho fantatry ny Egyptiana fa izao no Jehova. Rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingitsovalana, ary ho fantatry ny Egyptiana fa izao no Jehova. Teboka voalohany raha lasenambavy dia efa nazavaiko teto tamin'ny farany teo fa ny baiboly ray manontolo ity baiboly ray manontolo ity de mifameno. Misy ny atao hoe testamenta taloha ary misy ny atao hoe testamenta vaovao. Misy karazana mpampianatra, mpitoroteny, kristiana mandray ilany fotsiny. Ny testamenta taloha ihany ny azy de ny lalàna fotsiny ny azy, ny lalàna de lasa intsenjery ireo lalàna ireo ary zay no mahatonga azy ny hafarany lasa judaisme. Zay ny fampianaran'ny judaisme ny azy de io lalàna amin'ny testamenta taloha io, lalàna ny fariseo sy mpanora-dalàna. Ary hitany dolo daholo io karazana lalàna fanamelohana, kalazana lalàna fiapangana ao anatin'ny baiboly io de hitany daholo. Ary de misy mpitoroteny, misy kristiana tena hoe mpivavaka de io testamenta taloha io no tena hay. De lasa varinao izy de adino ny testamenta vaovao. De misy ndray karazana kristiana ry havana de le testamenta vaovao ihany, de vaovao ihany, le tena testamenta vaovao Matthieu, Marc, Luc, John jusqu'Apocalypse ihany, de io ihany. De tsy malala fa tsy io ihany ko izy. De lasa mideséquilibre ny ara-panahintsika. Ny déséquilibre ny fanompotsika an'Andriamanitra tsy stable, mideséquilibre. Fa matony men'Andriamanitra atsika io baiboly ray manontolo io, testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, de tena io mihitsy no mahasoa ny ara-panahintsika. Ary io no natao sakafo vokisatsika isan'andro. Ary efa nazavaiko teto zany tamin'ny farany teo fa ao amin'ny testamenta vaovao ry havana, ny testamenta vaovao manomboka amin'ny Matthieu, Marc, Luc, John jusqu'à Apocalypse de miresaka ray manontolo momba ny lalam-pamonjena azahoana fiainana mandrakizay. Zany resahan'ny testamenta vaovao, fiainana mandrakizay, andova ny fiainana mandrakizay, miresaka momba ny lanitra. Toy zao ny mpiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izao ny lalana sy fahamarinana ho Jesosy, tsisy olona makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Malalaka sady migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro ny lasany, fa tery sady ety ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny makany. De miresaka reny Korintianina voalohany, Tesalonianina reny, de miresaka ny fiavin'ny tompo, miresaka ny fiainana mandrakizay, miresaka ny hoavy ny fiainana any an-danitra, miresaka momba ny paradisa, ny Apokalypsy, miresaka momba ny fiainana mandrakizay sy ny paradisa. Raha vao miresaka testamenta vaovao tsika de fiainana mandrakizay, momba ny rahan'i Jesosy, ny azo fijaliana, ny fanahy masina, ny fiainana mandrakizay. Ary ny testamenta vaovao ihany koa de miresaka momba ny fanasitranana, momba ny fanasitranana, délivrance, fanoroahana devoly, fanafahana ny olona amin'ny herin'ny maizina. Reo ny zavatra tena fonosy ny testamenta vaovao. De miresaka momba ny fanasitranana, momba ny délivrance, fiainana mandrakizay, ny lanitra sy ny paradisa. Zay ny zavatra resahan'ny testamenta vaovao. Ary de isaorana an'Andriamanitra fa be da be tsika pino, lasa tena hoe manana zany ino zany toe-panahy tena hoe iomana amin'ny fiavian'i Jesosy, iomana ho any an-danitra, iomana ho amin'ny paradisa. Betsaka amintsika pino rehefa nitoriana momba ny Jesosy, notoriana momba ny fanasitranana, notoriana momba ny fanafana, afaka tamin'ny aretina, sitrana tamin'ny aretina. Maro amintsika manetsiny no nijoro vavolombelona amin'izany, hoe hatramin'izay nanimpoko an'i Jesosy
nanarako an Jesosy afaka tamin'ny aretim-bavony, afaka tamin'ny hémorroïde, afaka tamin'ny asana devolany tsy mahay, afaka tamin'izao sosy zao afaka tamin'ny tisy afaka tanteraka rehefa nanompo ny tompo. Manana fiainana mandrakizay afaka tamin'ny toka sy gara. Zany ny resaka testamenta vaovao momba na fanafahana amin'ny ota, momba amin'ny fanafahana amin'ny asana demony sy ny aretina ary fiainana mandrakizay. Fa ny mahafinaritra amin'ny testamenta vaovao ohatrany tsy dia miresaka momba ny arenany tany, tsy miresaka momba na vola, ary zany no mahatonga nampino maro tena hita mihitsy izy manana assurance amin'ny fiainana mandrakizay ho any an-danitra voavonjy fa tsy manam-bola, resy Ara-Bola. Zana no mahatonga pino maro afaka tamin'ny aretina, afaka tamin'ny asana devoly, afaka tamina ozina, afaka tamin'ny fahazaran-dratsy fa tsy manam-bola, afaka tamin'ny toka fa tsy manam-bola, afaka tamin'ny rongony fa manompo ny tompo tsy manam-bola, afaka tamin'ny aretim-bavony sy ny hémorroïde sy ny insuffisance rénale, afaka tamin'ny cancer fa aveo tsy manam-bola, manompo ny tompo fa tsy manam-bola. Ary eo anisan'ny mametra-panontaniana amin'ny atsika piny. Fa ahoana ary ty Andriamanitra ivavahako ty? Za ty afaka tamin'ny aretina nefa bokany trosa. Za ty afaka tamin'ny toka sy ny rongony nefa tsy mety mahita asa. Za ty ho andova amin'ny fiainana mandrakizay ary ho any an-danitra, tena ho any an-danitra nefa ny akoholazan-janako ty tsy voaloha. Tena mahatsiaro teny ianao ho any an-danitra nefa tsisy hanina hoanina. Ary mahatonga na mametra-panontaniana mihitsy fa ahoana ary ty fivavahako ty? Tsotra ny valana. Raha vao miresaka tao amin'ny testamenta vaovao tsika ry havana, vakio daholo inge ny akamaroan'ny testamenta vaovao. Ny akamaroany za tsy miteny hoe tsisy mihitsy fa ny akamaroany ho ny akamaroany resaka testamenta vaovao dia miresaka momba fiavian'ny tompo, fiainana paradisa ao ambadiky ny fahafatesana ao ambadiky izao fiainantsika izao. Zany testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao dia miresaka momba ny fanasitranana an'ireo malemy, fampahiratana ny masony jamba, ny fananganana ny maty, miresaka momba ny nampazahoan'i Jesosy azandrany be da be andry Petera, miresaka ny sinsy. Ny testamenta vaovao dia miresaka momba ny nananganana n'ilay lehilahy efa vokoka firy-taona, nanasitranana an'ireny le olona tratrana paralysisy efa nalemy reny. Ny testamenta vaovao dia miresaka nanasitranana an'ilay olona dala, délivrance an'ilay olona dala. Fa ny testamenta vaovao ngamba ray soroa kelikely no miresaka zany resaka Ara-Bola sy ny sisa. Ka raha vao testamenta vaovao fotsiny no jeren'ny olona dia ho any an-danitra izy, andova ny fiainana mandrakizay izy, sitrany izy, miala ny asana devoly mamatotra azy, fa hanana problème Ara-Bola izy. Rehefa mijery ny testamenta taloha indray ny fianao ry havana, dia ny resaka Andriamanitra sy Abrahama voalohany dia tsotra. Miala amin'ny taninao, amin'ny tanin'ny havanao, mandehanany amin'ny tany izay asehoko anao, fa tonga anao ho firenena lehibe, sady hitahanao tokoa, ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Raha vao fampiresaka mihitsy Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia tonga dia resaka fitahina hitahanao amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa mijery an'ilay hoe fitahiny Abrahama ianao dia miresaka momba naomby izy, miresaka momba naondry, miresaka isana mpanompo, fananana mpanompo marobe. Vakio ny Genesis 3:7 fa miresaka momba ny hoe tsy omby an'i Abrahama sy Lota intsony ny tany ny ainana, fa be loatra ny fananany, be loatra ny arenany Abrahama. Ny testamenta taloha ry havana dia tsy miresaka lalàna fotsiny, fa miresaka mihitsy momba n'izany fananakarena izany, miresaka momba ny vola.
jereo ny tantaran'ny Jakoba rehefa niresaka Andriamanitra mombany hoe azafady tompoko, rehefa niresaka Andriamanitra mombany hoe ho tahin'Andriamanitra Jakoba de tsy niresaka fotsiny hoe tahina ara-panahy fotsiny, tsy fitahina ara-panahy fotsiny, fa miresaka mombany hoe nangoroniny Jakoba daholo ny arenany rafozany, ny arenany Labana rafozany, azo ny Jakoba daholo de nifindra tany amin'ny Jakoba daholo ny arena rehetrarehetra, de lasa tany amin'ny Jakoba daholo ny arena rehetra. Ao amin'ny testamenta taloha no miresaka an'izany, ao amin'ny testamenta taloha no miresaka an'izany, ao amin'ny testamenta taloha no miresaka ny tantaran'ny Joba hoe le Joba de lehilahy nanan-karena indrindra tany amin'ny tany oza, de mitantara ny arenany Joba tao, tsy miresaka hoe resaka ara-panahy fotsiny, fa raha vao miresaka rena no amin'ny testamenta taloha de na rena ara-materiely mihitsy. Ao amin'ny testamenta taloha no miresaka zavatra ohatr'izany, tantarany ry David, ry Solomona sy ny rehetrarehetra resaka rena. Ka raha vao ohatra ka mitongilana le olona atao am'le hoe testamenta taloha fotsiny resahana, de mety manambola izy, fa tsy mahita fanafahana, tsy mahita délivrance, tsy mahita fanasitranana, ary mety tsy any ho any an-danitra. Be da be ny mpino tsy ho any an-danitra, mpivavaka tsy ho any an-danitra, satria variana tato am'le testamenta taloha fotsiny, fa tsy mahalala momba an' Jesosy. Ary raha ato am'le testamenta vaovao fotsiny izy de mahita fanasitranana, mahita fanafahana, mahita délivrance, mahita fahamasinana, ary ho any an-danitra. Fasahirana amty resy Ara-Bola, resy Ara-Bola. Zay no mahatonga na manatanteraky an'ity fampianaran'ity, ary ty ampianatra atsika rehetrarehetra hoe inona ny tokony atao, inona ny tokony atao. Raha vao mijery tsika no tantara amin'ny testamenta taloha io de zavatra anisany tiako resahana, satria miresaka Ara-Bola sy fanambinana eto. De raha vao miresaka Ara-Bola sy fanambinana dia meo alalana kely ary havana mba hiresaka momba ny fototra ny testamenta taloha. Inona ny tena fototry ny testamenta taloha? Ny olona zao ny olona extrémiste ty amin'ny testamenta vaovao, le mieritreritra leo mba hafahasoavana, vao miteny hoe testamenta taloha, tonga de le lalàna ny ao an-tsainy, le lalàna be da be ny Mosesy, le lalàna be da be amin'ny Mosesy ny ao an-tsainy. Non, tsy lalàna ry havana, tsy lalàna ny fototry ny testamenta taloha, tsy lalàna, fa ny fototry ny testamenta taloha de fanajanan'Andriamanitra. Tsy lalàna fa fanajanan'Andriamanitra. Hatraizany fanajana ao an'Andriamanitra. Ny malaky atoko voalohany vaketsika teo de nametraka ary nanindry tsara manao hoe raha ray aho aiza zay ajako. Zany ny anisan'ny takin'Andriamanitra atao amin'ny testamenta vaovao, atao amin'ny testamenta taloha zavaty. Itsika mpanompon'Andriamanitra anaja azy. Izay ny baziny, zay ny fototra ao amin'ny testamenta taloha. Tsy lalàna Mosesy, tsy le lalàna ny ry, tsy lalàna ny ry, tsy lalàna ny didy folo, non. Tsy lalàna. Ary zay ny madiso hevitra na kristianina maro. Itsika tsy ambany lalàna fa mba fahasoavana. De zany no mahatonga ny olona tsy te hamaky, ny mahatonga ny olona mamaky fotsiny an'ireo Exodus, Genesis an'ireny, de misy rehefa titenin'ny pasteur misy zavatra kely verset kely akiray akorotiny alaina de idirany. Fa ny fototry ny testamenta taloha de tena fanajana an'Andriamanitra. Raha ray aho aiza zay ajako. Ary rehefa mijery enao ny Exodus toko 20, de ny didy voalohany tao, didy voalohany toy izy, aza manan'Andriamanitra hafa, aza manan'Andriamanitra hafa, aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany ho Jehova, zay ihany ho Jehova, zay ihany ho Andriamanitra.
Anisan'ny zavatra idiavan'Andriamanitra ry havana. Anisan'ny zavatra idiavan'Andriamanitra isan'andro amintsika mpanompon'Andriamanitra, amintsika mpino, amintsika idiavan'Andriamanitra amintsika dia itsika naja azy, itsika mivoninahitra azy, itsika metraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny, itsika metraka azy eo amin'ny toerana. Izao ny tenin'Andriamanitra, izao olona noforoniko ahy izao, izao olona noforoniko ahy izao no anambara fiderana ho ahy. Izao olona noforonina izao, noforonon'Andriamanitra no anambara fiderana, nateraka isika ny voninahitra an'Andriamanitra, nateraka isika manaja an'Andriamanitra, nateraka isika metraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny, nateraka isika, noforonina isika. Zavatra anankiray ihany ny andrasan'Andriamanitra atsika, itsika naja azy, ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny, fa tena Andriamanitra izy, tena Andriamanitra izy. Azany ny pirofony zany rehefa moka ny zanak'Israely ao amin'ny tany Egypta, Andriamanitra amoka ny zanak'Israely ao amin'ny tany Egypta, de samy manana ny tanjony, manana ny tanjony. Ny zanak'Israely ny namaky azy de nivoaka ao amin'ny fantany fanandevozana, ny namaky ny zanak'Israely de hiala ao amin'ny tany Egypta mba ho any amin'ny tany Kanana, mba te hinana am'izay vokatry ny tany Kanana, te hinana voaloboka ngezabe, te hinana ponga be ndanitra be, te hiadana be. Zany ny tanjony zanak'Israely ny ho any am'izany tany Kanana zany, te fenitondra drono sy tatelo ony any, tena miadana be ony any, andoranga ho any any. Zay ny tanjony, le hiadana, le hilamina, le hinakanina be. Fa ny tanjon'Andriamanitra ndray tsy zay, ny tanjon'Andriamanitra tsy zay. Zao ny tanjon'Andriamanitra eto amin'ity Exodosy 4:12 ty, 9:20. Zao ny an'Andriamanitra ny tanjony. Exodosy 14:18, de ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehova rehefa ankalazaina no nataoko amin'ny farosy ny kalesany sy mitaingitsovana. Ny an'Andriamanitra zava-kafa mihitsy. Ny anao Jehova ny any mamaika de mba ho ankalazaina, ho deraina, omena voninahitra, omena aja. Zany ny any mamaika, zany mamaika. Ny any zanak'Israely mamaika azy, le hinakanina. Ny mamaika ny zanak'Israely hitady sakafo, ny mamaika ny zanak'Israely vola, ny mamaika ny zanak'Israely arena, ny mamaika ny zanak'Israely le tany olovana, tany be. Ny an'Andriamanitra ndray tsy zany. Ny anany mamaika anao i Andriamanitra, zany ho deraderaina, zany omena voninahitra. Inona no toerana maha-Andriamanitra n'Andriamanitra? Tsapanao ve ny plasin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Ary n'Andriamanitra ry havana tena zany mihitsy. Itsika mahay mametraka azy, mahay mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, eo amin'ny toerany. Raha faritana lay anarana hoe Andriamanitra, raha faritana lay anarana teo hoe Andriamanitra, dia azo faritana amin'ny anarana vitsivitsy. Fa anisany mbola ianarantsika daholo hoe inona ny tena maritana an'Andriamanitra, fa androany ampianatra anarana anankiray. Ny mahazava-dehibe an'izany hoe Andriamanitra any de hoe io no hitokisanao, io no anakinanao ny fiainanao. Ny mahazava-dehibe an'io Andriamanitra io, le mahanarin'Andriamanitra de hoe io no herinao, io lay Andriamanitra io ny tanjakao. Ao amin'Andriamanitra daholo ny herinao rehetrarehetra, ao daholo ny tanjakao rehetra, manompo azy ianao, de manaja azy ianao, de izy no herinao, izy no hitokinao. Zany nge ny zavatra iandrasan'Andriamanitra amintsika. Ianao hitoky azy, ianao hiankina tanteraka aminy, ianao anatena azy tanteraka, ianao hiditra tsehatra tanteraka eo amin'ny fanompona azy. Zany n'Andriamanitra ny mamaky azy. Itsika tena nompo azy, itsika tena nompo azy.
zanan'Andriamanitra ny mamaky azy, itsika anaja azy. Zao anefa ny zavatra mampalahelo ianay mahita ary zay mihitsy ny nahavoan'reto zanak'Israely reto. Rehefa mijery ny zanak'Israely tsika dia ny olona manko de mitoky amin'ny kalesa, ny olona de mitoky amin'ny fitaovam-piadiana ny olona. Rehefa raikitra zay ny ady de mitoky amin'ny hoe firy ny isan'ny miaramila, manahoana ny fitaovam-piadianao, inona daholo ny fitaovam-piadiana ny fahavalo, inona daholo ny firy ny isan'ny miaramila ny fahavalo, manahoana ny tanjaky ny fahavalo. Zany ny lalàna ny ady, zany ny lalàna ny ady. Ary raha vao miady ny olona de mijery an'izany. Jerena nefa reto zanak'Israely reto, sady tsy tongotra andaka, tsy tanan'andrangotra, tsy nifianaikitra, tsy sy ninninina, fa zao ny ten'Andriamanitra taminy. Jehova iady ho anareo, Jehova iady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Inona ny planin'Andriamanitra ho am'izany? Inona ny planin'Andriamanitra am'izany? Ny planin'Andriamanitra am'izany de zao, tian'Andriamanitra mihitsy ianao hoe tsy hitoky amin'ny herinao, tsy hitoky amin'ny tanjakao, tsy hitoky amin'ny fitaovam-piadiana am-pialatananao, tsy hitoky amin'ny fahaizanao, tsy hitoky amin'ny volanao, tsy hitoky amin'ny zavatra anananao, fa Andriamanitra irery any, Andriamanitra irery any, Andriamanitra irery any. Zany mamaky an'Andriamanitra, ianao hitoky azy de Andriamanitra irery any. Inona ny mahatonga ny Kristiana Resy Ara-Bola? Ny tena marina ry havana de mitady hitoky ianao amin'ny tsenanao, mitady hitoky amin'ny tsenanao ianao. Nieritreritrinao itsenanao io ny herinao, itsenanao io ny tanjakao. Any ka asian'Andriamanitra ny tsenanao, poten'Andriamanitra ny tsenanao. Misy fotoana tsy ny devolo manapotika ny tsenanao, misy fotoana tsy ny devolo no bloqué ny tsenanao, tsy mpamosavy fa Andriamanitra mihitsy no bloqué ny tsenanao. Mba hitodianao fa tsy ny tsena no herinao, tsy ho asanao io no herinao, tsy ny varotra no herinao, fa mba hitodianao fa Andriamanitra ihany no herinao, Andriamanitra ihany no herinao. De zany ny mahatonga ny tsenanao misy fotoana bloqué. Midy ny Ara-Bola, midy ny Ara-Bola, satria mitakian'Andriamanitra aminao, tsy ianao anaja ny tsenanao fa ianao anaja an'Andriamanitra. Ary tazana ane zany, tazana ine zany ry havana. Mandany fotoana ianao any an-tsena adiny 5, adiny 9, adiny 10, adiny 12, manomboka amin'ny 9 ianao any an-tsena, amin'ny 9 maraina jusqu'à hatramin'ny 9 arivo, de tady vola. Zary reo na manana fefakadiny na atsasakadiny ivavahana, atsasakadiny ivavahana, ary raha sendra tara kely ary ianao amin'ny atsasakadiny io, sendra ohatra hoe tsy tafafo maraina fa ohatry hoe de aleonao le fivavahana no ahena fefakadiny, le fivavahana no ahena fefakadiny ray. Toy izay le adiny 12 be te davam-bola no mba angalarana kely. Io no alalana, io no afatarana, fa tsy Jehova no Andriamanitrao, tsy Jesosy no Andriamanitrao, fa le tsena no Andriamanitrao, le tsena no herinao, satria io no itokinao. Jerivo nkesany hozy anao hoe tara andeha hiasa, ianao nefa ny ampiasana adiny 8, ianao zara raha mba misy atsasakadiny ivavahana, fa no le fahatarana de le fifandraisanao tamin'Andriamanitra na henanao 20 minitra na henanao 10 minitra tompo iangeto tompo ifahitanao fa tena tara tompo ampiasako tena Jesosy tena vonjeo tompo manana fa tena vita ny 10 minitra. La senao mandany adiny 8 any amin'ny toeram-piasana, satria ianao mieritreritra fa tsy Andriamanitra no herinao. Ianao nge mody miteny fotsiny hoe ny a Jesosy ny Andriamanitra, ny a Jesosy no heriko hoe, ny ana Jesosy ny tokiky, mody miteny an'izany ianao hoe, fa ny action ny tena pratika tsy zany, ny réalité tsy zany,
le asanao io no herinao satria io ny andaninao fotoana be indrindra io no ajajainao indrindra ny patronao no atahoranao kokoa no Andriamanitra. Fa raha tena Andriamanitra, raha tena Jehovah Andriamanitra, raha tena Jesosy no Andriamanitra sy herinao, de Jesosy aloha ny ajainao voalohany, Andriamanitra aloha no ajainao voalohany, Andriamanitra aloha no menao aja voalohany. Mikoaka eo anatrehana ianao, mikoaka eto anatrehanao atompo, ianao tena heriko, ianao tena heriko androany tontolo. Tsy andeha amin'ny tanjako aho, tsy hirotoroto aho, tsy andeha amin'ny fahaizako aho, tsy hitehatra amin'ny tsenako aho, tsy hitehatra amin'ny asako aho, fa ianao aloha mila mahita fotoana ihaonana aminao a Jesosy, mila mihaona aminao aho, mila tafaray tsara aminao aho. Zany ny atao hoe manompo an'Andriamanitra, zany ny atao hoe manompo an'Andriamanitra. Fa raha ny tsenanao no andaninao fotoana kokoa, raha ny tsenanao no izy anao ato ny heriko, ato ny fidiram-bolako, ato ny sakafoko, ato ny ekolazin-janako, ato amin'ny tsenako, ato ny fatranoko, ato ny zaoko, ato ny io no Andriamanitra ao. Zany no mahatonga ny kristianina maro miady mafy amin'ny fiainana. Zany no mahatonga antsika sitrana amin'ny aretina, sitrana tamin'ny asana divoly, miala ny fahazaran-dratsy ny toka sy ny adalana sy ny rehetrarehetra, miala ny karazam-pahotana ary ianao any an-danitra, fa saingy izao ianao sahirana Ara-Bola. Satria ny bazy ny testamenta taloha ry havana de mitaky fanajana an'Andriamanitra. Ny nahamaky an'Andriamanitra eo amin'ny Exodosy 4:12 de hozy izy, zay ny teniny, dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehova. Ny nahamaky an'Andriamanitra eto tsy ny zanak'Israely nakanina any amin'ny tany Kanana fotsiny, tsy izy andovan'ny tany Kanana de azo an'le tany Kanana be, de tsy zay nahamaky any, tsy zay nahamaky any an'Andriamanitra eto. Ny zanak'Israely no maika tamin'izany, ny zanak'Israely no maika tamin'ny resaka ino izy ty, tamin'ny resaka falalana sy arena. Fa ny an'Andriamanitra nahamaky azy de zao, mba ho akalazaina ozy izy, mba ho akalazaina eo ho mason'ny Egyptianina, mba ho deraina, mba ho ajain'ny olona rehetra, mba homen'ny olona voninahitra ry havana malala. Atraiza ny fanajanao an'Andriamanitra raha tena Andriamanitra ao izy. Fa ny mahatonga antsika mpino reraka resy Ara-Bola ry havana de tsy ampy fanajana an'Andriamanitra. Raha tena Andriamanitra ao izy de ozy izy any amin'ny Exodosy 4:20 hoe Andriamanitra saro-piaro ao ozy izy, Andriamanitra saro-piaro ao. Aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Ny fiheverantsika leo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany manko de zao. Faly ery tsika manenjika an'ireny le hoe mpanompo sampy reny, le mpikiky tapakazo, aza makany amin'ireny fa reny mpanompo sampy reny, reny hitako mihitsy reny makany amin'ny doany, reny le mpanompo sampy reny le tena mpanao an'ity, reny le tena misy zavatra mihitsy tena fiheziny any amin'ny aniny, tena hitako mihitsy fa misy zavatra vovombovon zavatra kely reny anana, reny mpanompo sampy reny tena mpamosavy. De ny fiheverantsika kristianina fa reny ihany ny mpanompo sampy, tsy tompoko, fa rehefa misy zavatra omenao lanja koatra an'Andriamanitra de fanompo-tsampy zay. Rehefa misy zavatra petraka ho lehibe manana lanja no Andriamanitra de fanompo-tsampy zay. Zany mahatonga an'Andriamanitra tsy mitahatsika, satria tsika manompo sampy. Raha vao menao lanja ny tsenanao mihoatranao Andriamanitra de ny tsenanao sampinao. Raha vao menao lanja ny vadinao mihoatranao Andriamanitra de ny vadinao zay fanompo-tsampinao. Raha vao io asanao io no menao lanja no Andriamanitra ka mieritreritra anao fa io no herinao, io asanao io no herinao, io no volanao, ao daholo ny ananao, zay vo nge fa be da be amitsika nge tratran'izany. Alahady kely indray mandeha iny tsika mba makany am-piangona na adin'ny ray sasany iny. Ary ny sasany aza raha vao mihoatra ny adin'ny ray sasany na adin'ny roa fotoam-bavaka de efa leo
nefa ianao milaza fa manompo an'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra zany ny tomponao, tsy Andriamanitra zany. Manan'Andriamanitra hafa ianao. Misy zavatra be da be ajainao mihoatra no Andriamanitra. Misy zavatra be da be eritreretinao efa nazavaiko teto tamin'ny voalohany teo. Fa ny amaritana fa Andriamanitra ny zavatra anankiray de hitokin'ny olona. Raha vao misy zavatra hitokinao akoatran'Andriamanitra, hitokinao na olona io na patron io na tsy fantatra io, hitokinao mihoatranao Andriamanitra fa mavita zavatra any amin'ny olona io foana ny herinao, na avoka io na mpitsara io, na olona ambony mety fianakaviana ambony vao manana zavatra kely ianao, vao misy olana kely ianao, vao misy zavatra kely de fa lasa ianao miantso an'io olona io, de io no Andriamanitra. Vao misy zavatra kely mifandisy de fa io olona io ny herinao, io no Andriamanitra. Ary misy fotoana io olona io, misy fotoana io olona io domin'Andriamanitra, mba hitodianao amin'i Jesosy irery any, hitodianao amin'Andriamanitra irery any. Misy fotoana io avokanao io domin'Andriamanitra, io général hitokisanao, io ministre hitokisanao pean'Andriamanitra io, mba hatonga ny fonao sy ny sainao tsy hitodika akoatran'Andriamanitra. Io zanaka ao any ampitan-dranomasina any andafy io ndraindray ny herinao, manana zanaka any andafy ahy, manana zanaka any nahy, ireny zanako reny amin'ny vola ahy, mandefa zao hero anahy, malahelo milaza aminao. Fa raha io zanaka ao any andafy io no eritreretinao herinao, de manapozina ary mamosavy an'io zanaka ao ianao, satria hodomin'Andriamanitra io zanaka ao, hodomin'Andriamanitra io enjera, mba hatonga anao tsy hitehitra amin'io ary tsy hanana fanampianana amin'io. Ripiny malala, inona ny mahatonga ny mpino sahirana, inona ny mahatonga ny mpino reraka Ara-Bola? Tsotra le antony, diso Andriamanitra ianao, diso Andriamanitra ianao, manompo sampy ianao. Fa saingy mifanompo-tsampinao tsy le fanompo-tsampy ara-pomban-drazany reny, le mikiky tabakazo sy le vazimby reny, fa ny anao le fanompo-tsampy moderne. Zany ny antony'ity fandaharana ity izay amerenana indray ny fotsika, ndao iakohaka amin'Andriamanitra, ndao iakohaka amin'Andriamanitra, satria tsy misy zavatra tedavin'Andriamanitra, tsy misy zavatra tedavin'Andriamanitra ao anaty baiboly ray manontolo, ary tsisy zavatra iandrasan'Andriamanitra atsika akoatra tsika manaja azy, miondrika eo anatrehany, mitoko tanteraka aminy, ary mametraka azy fa izy no herinao fa tsy vola, izy no herinao fa tsy tsena, izy no herinao fa tsy arena, izy no herinao fa tsy asa. Raha vo eritseretinao vola no Andriamanitra ao, raha manam-bola zao de milamina amin'ny fiainako, aiza reny ahitako vola ihany lo rangano tena ilaiko amizao. Raha vo vola no Andriamanitra ao de tsy ahita vola eno, tsy omen'Andriamanitra an'io zany eno, apetrao amin'ny toerany aloha Andriamanitra. Zay no mahatonga na ny teny ary manamafy ny teniko tamboalohany teo, fa ity fandarany ity tsy mitarika na ho ty vola na ho ty arena, tsy zany, fa ity fandarany ity mitarika na ho hanaja an'Andriamanitra ary ametraka an'Andriamanitra eo am-plasiny. Za mako zao raha vo nijery ny loha hevitra fotsiny ny olona sasany de mahita le loha hevitra hoe re manina Kristiana ny resy Ara-Bola de tonga de anany zay ndray le resabola, fa ity fandarany ity tompoko tsy misintona anao ho ty vola sy arena, fa misintona anao hanaja an'Andriamanitra. Fa rehefa manaja an'Andriamanitra anao de miraraka ho azy ny fitahina Ara-Bola. Fa raha vo ny vola no apetraka ao Andriamanitra, misaintsaina anao de vola, mandinika anao vola, zay rehetrarehetra atsainao vola, ananao vola, zary anao raha manana fotoana kely isaintsainana an'Andriamanitra, malahelo amilaza aminao. Fa dia ho sasatra ianao, irotoroto ianao fa tsy ahita ninino.
fa raha metraka an'Andriamanitra ianao amin'ny toerana ka iverina hoe tompo tsy vola ny heriko, tsy arena ny heriko, tsy nitanjako ny heriko, tsy nitsenako ny heriko, tsy niasako ny heriko, tsy ny patronko ny heriko, ianao no heriko, ianao no heriko. Amin'ny fotoana ianao miverina ka mahita an'izany fa Andriamanitra no herinao, za milaza aminao riavana fa misokatra ny zavatra rehetra, misokatra ny zavatra rehetra, misokatra ny zavatra rehetra rehetra. Hotozako ty fampianarany ty rapitso satria fantary fa fotoana iverenantsika amin'Andriamanitra ny plakin'Andriamanitra ny tsotra ny zanak'Israely ho tonga any amin'ny tany Kanana, de tsy hoe zanak'Israely fotsiny tonga any amin'ny tany Kanana fa faharoa tonga any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely, fa Andriamanitra ihany koa mahazo voninahitra, Andriamanitra ihany koa ny kofan'ny olona. Ny tanjon'Andriamanitra de ny tonga ny olona tsy ireare hoe dada ny alohatsika engana be kosa alohatsika mahery tsika aloha tsika ndray tsy lahitra zany tsika. Ny tanjon'Andriamanitra tsy zany, tsy ianao ireare ohatry zany, fa ny tanjon'Andriamanitra hoe ianao tafitra lasa PDG manana millions sy milliards, na vita trano firy, nanana tomobile firy, de mbola navita ny ekoaka ary arakaraky nazahoanao arenany vao maika ny ekoaka ianao hoe tompo ianao no Andriamanitra, avy aminao nazahoako an'izao, avy aminao zao arenako zao. Zany ny an'Andriamanitra ny namaky azy hoe tafita ianao ka tonga ny miliara, tafita ianao ka nahatsangana trano, tafita ianao ka nahazo an'ity, tafita ianao ka nanangana andre, lasa tafita daholo ny zanakao. De zavatra anankiray ny andrasan'Andriamanitra aminao, tsy ianao iteny hoe tsy malala ny menakavy nga, zay menakavy ndreo tsy lahitra zany, zay menakavy tsy laninareo zany, tsy zany, fa ianao ekoaka, ianao no Andriamanitra. Ozy izy eo amin'ny andininy vakitsika teo hoe mba ho ankalazaina, mba ho hitan'ny Egyptianina fa izao no Jehova, mba ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehova. Ireare mihitsy Andriamanitra, ary mba ho ankalazaina ozy no zavatra natoko. Tsy hoe tsika ny azo dery, tsy ny patronao ny azo dery, tsy ny tsenanao ny azo dery, fa Andriamanitra ny azo dery hoe Andriamanitra daholo ny tao ambadika zao rehetrarehetra zao. Raha vitanao zany ry havana, raha vitanao zany, tsisy olana ny tahidin'Andriamanitra anao, ny arenanao sy ny vola tsy any aposin'ny olona fa ny aposin'Andriamanitra. Ary amin'ny fomba mahagaga ny anokafan'Andriamanitra lalana eo amin'ny fiainanao, fa tsy maintsy misokatra. Andaotsika hivavaka, misorandrina tompo, raha voka nandray zany fampianarana zany zay, mino fa zany fampianarana zany tompo de anova amin'ny fijerinay, ahatonga anay tsy andeha amin'ny herinay sy ny tanjakaika hiazakazaka amin'ny aranofo, fa ahatonga anay tompo tena hoe ianao marina no Andriamanitra, ahatonga anay ametraka anao amin'ny plasinao, ahatonga anay ametraka anao amin'ny toeranao. Tsarovy izay tompo, tsarovy reto mpijery sy mpanaraka amin'ny fandarana amin'ny radio sy télé reto fa ry atsangany ray zany. Misy amin'izy ireo tena anaty olana mavesatra, anaty problema mavesatra, fa inoko fa tao anatin'izay fandarana izay tompo tena nanangana ny fiainana ianao ary efa tsy maintsy mpandresy izy. Hotahinao sy Jesosy, hotahinao sy tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana malala, hotahin'Andriamanitra ny antsika menakavy, hotahiny tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra ny ianao. Araky ny efa nampitako teto dia amin'ny larobia sy ny alakamisy, larobia le 21 juin ho avy zao, sy ny alakamisy 22 juin ho avy zao, samy amin'ny 12 oratoandro. Misy fifadikanina moa zany manomboka talata, larobia, lakamisy,
fivadikana talata larobila kamisy mitambatra ao daholo amin'ny 3 frère andrefan'ambojanahary daholo amin'ny ty talata ho avy zao ty larobila kamisy tena hitolona kely tsika iverina kely tsika anajan'Andriamanitra fa lasa mitady andeha ara-nofo loatsy tsika ripiny malala ary zanak'Andriamanitra isany lasa mitady irotoroto loatsy tsika amin'ity fanomponany tomboky amin'ity asa ara-nofo ty moa tena marina kokoa lasa mitady horeraky tsika aby miady de andao anovoery fa ny alarobisy alakamisy io zany amin'ny 12 orataondro hatramin'ny 2 sasany io de anovoery tsika ary ametraka an'Andriamanitra amin'ny plasiny ary io no anisan'ny loha hevitra be mihitsy ty hoe iverina amin'ny fanajana an'Andriamanitra ty de ao ambadika izay tsika angataka ny fitahin'Andriamanitra ry aminy angataka ny ty fitahin'Andriamanitra Ara-Bola ity fa za mahatoky fa misy zavatra kitihana kely eo raha vao mipetraka amin'ny toeran'ny Andriamanitra mipetraka amin'ny plasin'ny Andriamanitra dia miraraka ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra ny antsika aveo koa ny larobia lakamisy ho avy izao amin'ny 12 orataondro no iarahanareo amin'ny tenako ny mitondra ny fampianarana sy ny vavaka amin'ny fotoana io eto amin'ny 3 frère andrefan'ambojanahary na isanatsany ny fitokona antsika amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vao an'Oloko Antananarivo sabotsy ho avy izao manomboka ny 7 ora maraina dia andray zavatra lehibe sy fitahina sy fahasoavantsika mameraka manam-piana manavitafa veloma tokoa Vahao ny Oloko, Vahao ny Oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko, Vahao ny Oloko. Nandeha tantely tsy mba asa.